ity mpanompona. Raha totsy tao tokony fahasoavana, zay nanohana lahery kely tao am-poko. Nahazoko mba nanao ny asa mpanompoko. Ito fahavaozika avaozikuri Jeso, lai voady miorinao am-po. Ny andro ivelomako, zay omenao iainako, dia tokako sy mbola hitoriko ilay fitiavana. Niasy zay natao Jeso, de tsapako ao am-po. Fa tsy de tohinona sy bitika toko, nefa naizany aza de inokoko. Fa zay kely vitako iterabokajo. Ito fahavaozika avaozikuri Jeso, lai voady miorinao am-po. Ny andro ivelomako, zay omenao iainako, dia tokako sy mbola hitoriko ilay fitiavana. Naholava nahofoy ny androko ety, zao de irakao ry Jeso tompo be fity. Ka ilay fitiavanao miorim-pakanaty, no hanafiherim-pitokina mandramaty. Ito fahavaozika avaozikuri Jeso, lai voady miorinao am-po. Ny andro ivelomako, zay omenao iainako, dia tokako sy mbola hitoriko ilay fitiavana.